Zany reny demokrasia nosy-ratany aksiel olalaoviny ny antsarandrenarso volana valika lale miaraka amin'ny toko bienvenue Daniel Axiel nandray feo nandrindrara teknika sabitsy dela nanatontos aksiel efa vita izao ny taratasy rehetra momba nyty tamin'ny malalaka manoloana ny trandro fifianiny ity. Aleo amin'izay ilazana izy tsy hametraka amin'ny fiarany intsony manomboka anio. Mino aloha fa tamokamo izao e. Ary mety tsy anaiky izy kanefa ho afaka anao inona intsony ianao raha Viviane. Reny mba nitory fity taminao. Saingy ny avonana ohatr'ireny inona ery. Mbola tsapako falatsam-pity aminy anefa hatramin'izao. Tsy haiko fa mitombo andro aman'alina fitsiriritako azy. Toa arakaraka ny nandavany fitiavako ny vomaika mampitombo ny faniriko fankaty aminy. Mino koa rangaha fa tsy manana olo tiany izany izy fa mba mamolaka fotsiny. Tena izany mihitsy e. Nahoza ny olo tiany izany mbola tsy hitako hatramin'izay raha tena misy marina. Fomba ny vehivavy koa ange be famolaka amboloha fa manaiky ihany ny efa rany. Tsy hamelaka ianao Viviane raha tsy azy koa. Mbola ho babika ianao fa mifatrapanday ihany ny manaiky. Marina mihitsy izany ka. Efa manoloana ny varavarany tranony aho. Ary inoko fa mbola vao hiomana ihasy izy amin'izao amin'ny fito raha sasany maraina izao. Mihetsika amin'izay ala raha Cyril fa mandeha ny fotoana. Tonga dia mandondona avy hatrany aloha. Iza koa ary izany mandondom-baravarana vao marainao izany. Nefa za ty mbola eto ampisoloana akanjo mihitsy. Iza zao azafady e? Za ihany tiry Viviane fa mba voay a. Fa misy inona ary Cyril? Mba andraso vetivety aloha fa mbola misolo akanjo aka. Eny ary fa miandriandry ahy e. Mbola misolo akanjo mikala. Aleo hoe hotsikilovina kely eto amin'ity lavaka lakile ity izany fisoloany akanjo izany. Anirmanitra toy ny alika miambozy koditra fotsiny eto ve a? Somary lehibe ihany ty lavaka ity izany ary io tokoa fa misolo akanjo ny lary Cyril. Izany hatsaran'ity vata amin'ny mariny. Aleo mihitsy rangaha alaiko sary amin'ny telefoniko fa tsy aritro a. Aiza moa ny telefoninako teo? Aty eto. Ary andraso amin'izay hoe tena mety izao fa aleo akako azy tsara. Vatana mafatifaty sy mampite-hamihana tahaka an'izao ve rangaha dia tsy ho azoko. Misaotra ihany tsy nampandroso avy hatrany akiry Viviane malalaka. 92 FM. Raha atao ambadiky mivaravarana ato ny sarindry tsy misy akanjo a. Amin'izay ka. Sady efa vita ny fisoloany akanjo ny tamin'ny mamovaravarana iny izy fa aleo mailo amin'izay. Miala tsiny nampiandry kely rery Cyril. Manahoana ianao aloha e? Tsy maninona fa salama tsara akiry Viviane. Ao mandrosoa dia mahazo seza fa inona ny vaovao noentinao ny tonga maraina aty an-trano e? Tsy aloha ve niandry tany amin'ny biro-pokotany? Ka nisy antomy maika dia tsy maintsy nakaty an-trandry mihitsy aho fa mandeha ny fotoanako. Fa antomy maika inona izany? Trano aho fa adinina isy-presidany laza tamin'ny rihatray fa misy fiangonana vaovao iorina eto amin'ny tokotany malalaka manoloana ny tranonareo eto. Hisy fiangonana vaovao iorina hoe eto an-tokotaninay? Izany indrindra. Tamin'ny mpanjakana mantsy io tokotany io ary nanovandry zareo fangatana dia lasany. Ka anio nanomboka amin'ny fiadiana fototra ataon'ny zareo. Izany ve? Ary tsy mba nandalo teo ambany masoko izany fangatandry zareo an'io tokotany io izany a? Nefa mba sekretera pokotany ihany? Raha mba fantatrao mantsy ry Viviane fa feranay zakabe koa ve dia ampahalalana anao. Tsy misy io. Dia ahoana izany ry Cyril? Dia anorenana fiangonana vaovao izany tokoa ve io tokotaninay io? Atao ahoana fa efa manana taratasy ara-dalàna zareo e. Ary vao omaly hariva ilay pastera fiangonana no nanafatra amin'ny president fa hanomboka an'io ny fanorenana ka aoka tsy zavatra nelingelina intsony eo. Andray? Dia aiza indray izany no hanasiako ny fiarako? Dia tsy haiko aloha fa izay no izy. I president mihitsy izao naniraka mba hanisahindry ny fiarandry na hitadiavandry toerakafa sinazy manomboka izao.
ho avy eo mantsy ny mpitatitra vatsy fasika ary brika norenana amin'ilay fiangonana. Afaka ninona moa fa dia voatery hitady toeran-kafa indray zaniko. Apetrao amiko aky ny fiarandrifa sady mifefy tsara ny tokotaniko misy alika miambina. Marina ve? Inona ny andengako amin'ndry amin'izany Viviane fa fitiavako andry zany a. Aza dimy fa tena tiako angeo andry e. Oka ihany fa hitady toeran-kafa asiako ny fiarako ary Cyril. Ary ny fitiavana torinao amiko dia tazono anao samy rery ihany. Ay, fa manonofa atoandro ianao raha izao no antenainao hifankaty aminao. zany mba valy teninao. Anenenanao ny fiavina vonanao toy izao fa mandrasa kely e. Fa ninona hono ty Cyril reo olona no manao farateny tahaka izany. Tsy raharahanao zany rangaha fa izay toerana asianao amin'ny fiaranao eritreretina fa iny ihany lasa. Avy maraina ty an-tranontsika zany nyendra vao anotra ny anta sa nareo mianaka no any aminy. Aiza mora angano andehanany mianaka any amin'Ravao a. Ianta aza omaly ny saika tsy tody tato an-trano noho ny fianjarany tany an-tsena tany. Raharaha aloha iny nahazo lavaka tampoka ny anta tany an-tsena ka. So ihany aza fa mba nanakaka ty anotra azy isa-marainy ny Endravao araka ny tenin'ny omaly arivo iny. Mety aloha zay e. Mahampalahelo koa ty manjoanjanantsika ty raha matokana. Ny vitan-dratsy angaha azo elana rehefa ho avy. Iza no anapohan'ilay oditra-kony voahitsany tsy naka na solafaka azy. Nangoritsina mihitsy any vatako nahita ny fianjarany tampoka teo amin'ny arabe izay rangaha e. Raha fantatro aloha izay olona nanipy izany oditra-kony tany an-tsena izany dia nataoko tsy afa-bela mihitsy. Mba marina moa izao ny zanako ty solavaka sy naratra ary vao mafy noho ny nataony. Nga fatany 92.8 FM. olona ny fanipazana oditra-kony reny an-dalana rehetra iny. Izany mihitsy e. Ny loto ao an-tsena koa moa tsy lazaina raha teo fa dia efa fiainana mahazatra sy mahafinaritra antsika malagasy angamba ty miaina anaty loto ty ka. Tsy mba misy fipetra ny raisiny ry zakabe akory fa dia faly fotsiny izy mamela ny olona hivarotra maralaka eny amoron-dalana mba hanaovana ferana abatsena. Eno a? Tsisy na dia daba fanariam-pako na iray azy ety an-tsena fa izay mpivarotra tonga saina sisa no mahalala manangona ny fako ny moko. Ka reny daba kely napetraka reo fokontany taloha reny azany efa tapitra nisy nangalatra avokoa e. Izao mila tovita mpamafalalana sy ny mpanadio tsena tsony ny asa fanadiovana. Ny fako mevoza, ny olona tsirairay koa tsy misy tonga sainako. Aiza moa izy no tonga saina raha ny dokam-barotra sy ny kifetifety etsy sy roa no ampisesika ao an-dohany. Ny fianarana fiainam-bazaha no hitazana azy isan'andro ary ny fahalalana sy ny demokrasia no atao ambony no sotoavina malagasy indraindray. Izany reny fandrosoana fa zao dia marary fo amin'izany ianao rangaha. Mandreraka ko. Fa leo aloha anatitra n'ity sakafo maraina ny anty atsy any efitrano ny atsy so mangatsika fotsiny etiko. Sady efa ho avy koa zao raha vao mpanotra. Marina tokoa zany ranoro a. Rianta! Rianta! Miareny eo am-pandriana aloha fa tia sakafo maraina andry e. So dia mangatsika. Ok, zao fa tsy mazoto manary neny a. Fa ahoany? Aiza zao ny tena mbola marary andry? Marary aneny a. Tsy ny valako sy ny mojako ny anjera omaly ihany ny marary afa ny vatako iray manontolo mihitsy. Zany ve reto? Ary misy hafanana be koa any indry izany. Manavy angandry? Manavy a. Sady misy raha mivoaka amiko roneny a. Maninona tsara hoe Rianta? Zany ho Misy raha mivoaka amindry ahoana? Hoadray marina. Toa misy tasin-drabe tokoa ny kidorondry. Fa lozinina re ty lantro. Nanao any izy tao ranoro a. Raha ty fa tena marary ny zanako toara. Andray marina. Toara. Fa ahoana raha matoa mitonia aloha ianao fa aza mitomany takio e. Ka tsy mimoja voadona mafy tamin'izy ny anjera ihany eny narary azy. Fa ina koa? Fa mivata manontolo ony. Ary tsy koa izay fery anaty mahazo azy fa misy raha manasy ny kidorony mihitsy mivoaka any eny. So mba fambara aloha zany fa aleo izy hoentina any amin'ny dokotera zao dia zao ranoro ka. Izany tokoa angamba. Ao mihinana sakafo Rianta dia ndao hamonjy dokotera marina. ka zany io a tsy te hisakafo e.
dia ahoana koa na andehanantsika any amin'ny dokotera nefa ny mojako sy ny tongotra fifolako maly ary mbola tena marary be. Tsy maintsy entina any amin'ny dokotera ianao Riata fa efa ho feno 2 volana anie ny zazo kibinao e. Ao manendre sakafo ihany na dia dite mafana fotsiny azy. Za andeha tady taxi hitondrana anao aloha. Zay fa lasa aloha fa miomanina reo menaka. Ampiarina rariny eny dia dite mafana ihany omenaka. Tena malaikomana be aho sady tia handoa foana ka. Ao ary zato atondihanao ariva ty amiko rotoara voalohany aloha dia eoko ho fantatra lary Cyril fa raha ny adezirako ao amin'lahy dia tsy nakaty hatrano lahy akory aho. dia mandehana indray ary miverina moto fa malalaka ny varavarany. Andeha tokoa rehefa avy mampafantatra ny lahy fa niditra hôpitaly aho tamin'izao sika miteny izao niditra hôpitaly hoe zany e. Fananinona solafaka nioditra akondro teny an-tsena izy afahako maly. Somary mafy ihany fianjarany ka folaka ny tongony avy ary mangana be ny mojany. Karaha nentina tany amin'ny mpanoitra izy fa zany koa ve dia ampidirany hôpitaly azy Tsy adala akory zahay ka sery fitanana malano aminona vadotra koa e. Nisy fanaviana be zo maly maraina ary nisy raha koa nivoaka taminy. Zany ve Zany hoa dia nanahoana zany le zanaka atao akibony. indrisy fa noho ny fianjeran'ny tapoka sy mafy loatra dia tsy tanatsony zaza tao akibony noho ny tonga teny amin'ny hôpitaly zay. Vaovao lehibe zany fa afa-batorany lary Cyril manomboka izao Araky ny taratasy fiatohana ny fahasalaman'ny antana ataontsika nefa dia tonga eto milaza amin'lahy fa misy saram-pitsaboana tsy maintsy aloha ny amin'ny hôpitaly ka mila volany efa n'izany zay. Ka efa afaka ange zany ny zaza tao akibony dia tokony tsy manan-kerintsony le taratasy namatoranareo ahiantoka amin'ny fahasalaman'ny mandra-pahaterany. Mopera vaky tamin'izany tsika zany ka samy miala zana koa. Azafady ny vopamaky indray ve no andolaso roa matoa niditra hôpitaly anta dia noho ny fahavoazany tao anatin'ny fitondrana voaka ka tompona andraikitra sady tsy afa-miala amin'izany lahy zay nahabevoka azy. Tsy maninona ary zany raha fa faradidy ataoko aminy koa izao dia ohatrinona zany ny vola tediavinareo. Tsy zahay ry Cyril no mila vola milafa ny hôpitaly jereo tsara fa reto voasoratra atao anatin'ny karne reto ny totalin'ny vidim-panafody rehetra miaraka amin'ny sara-pitsaboana. Aiza hoe io e hoay le ty to di mety ariary be izao ahoana ty. Ahoana moa fa rehefa tsy matoky ela na tsy afaka mandohy vola io dia aleo zany eny amin'ny tribonaly any ho hitaky azoko. Azakarina tribonaly zany ary toara fa aleo fa alohako. Fa hoana e ka ilahy tsy inona ohatrany tsy mino asa mbalay nandoha azoko. Azo lamarina eny amin'ny hôpitaly koa anie io saram-pitsaboana io raha tsy matoky ala. Aleo tsy ho asarotina andrisaka fa ny ratsy vetivety aloka. Ahoana indray e reto isao tsara fa dia mety ariary reny natolotra ireny noho izany afaka didy amin'ny anta amin'izay manomboka izao ary tsy manan-kerintsony ny taratasy fanekenana toko taminareo. Dray aoka zava fa ny fiatohan'ny lahy ny fahasalaman'ny anta sy ny fahaterahany ary ny famelomana ny zazatera no foana manomboka izao fa ny faneken'ny lahinay ho tompon'ny tany izay honenanay kosa dia tsy azo vonoana sady voalaza mazava tsara tao anatin'ny taratasy nataon'ny lahy zany. Le tany eny apita tsy mangatany sono amintsika ry Cyril vola be mikararana io raha lafintsika amin'ny zareo raha reny voalazany tamintsika ireny ny vidianany metatra toradroa ahoana moa tsy ho samy mividy lafaon'io tany io izy fa tany amorona rabe sady tena malalaka ange le izy dia hitany lahy tany amin'ny domainina ihany ve fa androdoara sy repiray tapo aminy io tany io ka
tena zany tokoa raha zaka ary zany no mahatonga an'ireo zandriny doara mamboly sy mivarotra amin'ny masakeny fa tanika ambanan'izy prêt-à-pot le izy zany ve zany hoa ary raha tambatambazana ary zareo sady ampanantenaina vola be ve dia tsy anaiky hivarotra ny tany eo amin'ny sonoa e vao aingana mihitsy any mody nanontany ireo zandry fa samy tsy nanaiky hivarotra ny tany lovany zareo e zany tokoa no hoe adala nome tanan'ondro ka nasoloina ofany aza tsy ty a tsy fantatry ry zareo mantsy fa vola be tsy fahitiny hatramin'izay ny ainany no azony raha amidiny amin'ny sonoa tany io mba tambatambazy sy reseo lahatra ihany le tsy ry zareo a dia ampilendalendao vola fa ho aizany tsy anaiky eo ireo ka ny tena olana nge dia hidoara mihitsy hono 92 FM tany zareo e ka nefa za sy doara hainao ihany fa tony ny sakaiso maso dia ahoana le tsy zany marina fa betsaka ihany le ny vola vidiny tamin'ny raisitsika nomeny le pastera nanoro-piangonana vaovao reny saingy tsy ampy amin'ny tako le trano vao nahoroko fa elanga ahoana zany ve eno a so ihany aloha fa tsy niraikopaka isasahana tamintsika viviany fa raha tsy zany dia voaterina zara telo be zao vidin'le tany raha ivivianina indray dia azo antoka fa tsy anaiky ny amrotana nyny tanina malalaka manoloana ny tranoninika sady olona matika amin'ny beny koa ve azo tiray afera amintsika izy aloha dia izay zanyka ary mbola tsy mety hifankaty amin'ny lahy mihitsy moa izy iny hatramin'izao ka matika amin'ny be ho any ianao e tsy fantany anefa fa eto ampelantanako ankehitriny no avy ny ara-pitiavana ohatra eo ampelantanany lahy hoana ity fa tsy azo aleo tsy ambarateloko ny amin'izany raha zaka so ianao tsy hatambava eo ka simba ampilanina efa maniko a tsy hatambava ahoana ity a pray afera inge tsika hatramin'izay e ary efa nisy ny pika ve ny tsy ambaratelontsika sa notantaraiko taman'olona lazao moa le tsy za mpilanina ny lahy zany fa mahaliana ny mpilaninako voalohany aloha dia andrava izay fiarahany amin'ny olo tiany any ny varo kosa dia ny fanjonoko azy mora foana amin'ny tambitamby rehefa tsy misy mpititsony izy dia fomba hoana le sy natanteraka an'izany naka tsy tia mainty sa ody fity tany amin'ny dadarabe nga elahy tsy mila odiny dadarabe zany a fa za ihany no mamorona ny odiko e ka odinona ary zany ary tena mandaitra ve zany asehoako anao zany ary aloha ny ody mahery responsaka be a ohatray fa sarin'izy io vehivavy zara fa miakanjo amin'ny telefona ny lahy io zany le ty tsy sariny vivianina ve ty fomba ahoana nazony lahan'ity sariny tiry serilna mbola olazaiko anao ihany ny anao rina nazoko andreto fa aza maika ianao e oay le ray teo sy tia manaraka ty zany tena tsy misy akanjo fa takokenatra fotsiny sisa fa izy aloha dia tsara tena azo le tsy elara mahazo an'io a tsy taitra ianao fa vao amparitako amin'ny facebook fotsiny io sary mampiseho mivata amin'ny mianjahanjy io dia vita tanteraka ny aminy ary amanontolo ny fitiavany zanaka chou-fleur ve ranao a salama ve aloha e salama tsara fa mba mamindra kely eto e mahafinaritra kosa ireto iziko aza diny re ary efa mahavokatry nareo e legioma tena tiako angely chou-fleur e zany tsaroko iriny fanaterany anta chou-fleur ao ato alohan'ny olantsika ireny efa ny fanazava tsy mifamely sika fa anaterako chou-fleur any an-trano mihitsy ianao raha izay izany foana ry vivianina hita ao a fa avelako eo aloha ianao fa mba handeha hiaka voatavetsy an-taniboly koa e eny ary ary angatsy fa nalainao moa reo voatavinao teo fa ohatrany tsy mahatazana voan'ny iray ange a eto e lanitro fa lozinony ty fa misinona vao malariva no mijery teto rehefa ho folo mahery ny voan'ny nitazako teto nefa voatavy ray ohatran'ny totoondrin-draza sisa ny taveleto lozy zany fa nisy nangalatra zany voatavinao viviana andraso ane jereo fa reto mihitsy zao dia 92.8 FM andray tena lasa mimpangalatra tsy vanona mihitsy ny voataviko ranoa eno efa tena mirongatra mihitsy ty alabotra eto ambady be vavy ty mariny ho vitany ho vindanitra no be mpangalatra tahaka izao no eto amintsika e
fa tena efa meratsy mihitsy ny fiarahamonina kehitriny ka aiza mono tsy aratro ianao fa mitombo izay tsy izy any ny tanora tsy anasy eto ambato be vavy be ny tsy manan-katao fa mirenireny sy miloka fotsiny no antondrarany raha vita an'izany moa ka maninona fa reto izy mamay mibara fisotrotoako isan-karivo ary mifoka rongony isaky nenakelatrano angany tsy hitanao e zany mihitsy no mahabe setra sy mampisy fitsaram-bahoaka eto an-tanàna eto tanora hafa ny tanora nandany andro teny amin'ny kanja fanaovam-baolina taloha fa raha tsy bara dia fitendrena gitara isaky ny elakelan-trano indray izao no malaza dia raikitra eo ny fisotro toaka sy fifohana rongona araka ny voalazanao ka nikanja fanaovam-baolina rehefa nanorenan'olona trano tsy hoe mitsikera be fahatany anareo mpitantana fokotany fa dia tsy mba hainareo ve ny nanakanan'ireo mpanorina trano eny amin'ny kanja fanaovam-baolina taloha io e ka samy milaza ho tompony ho tany ho dolo izy rehetrako ary manana taratasy ara-dalàna ho iry zakabe sy rilako ny mahagaga ane dia tohatra ny tapitra misy mividy sy mamaritra avokoa rehefa tamin'ny malalaka eto ambadibevavy indrindra hatramina sefipokotany andry zareo ireo marina mihitsy izany fa nanontokotany manoloana ny trano koa zany ankehitriny efa nanorena ny sasan'ny fiangonana dia tsy manaky be any an-tranonareo manodidina ve ny fitoam-bavaka ataondry zareo ao zaho miresaka aminao io izao dia tena tsy ampitoro-maso no mila arary an-doha no mivavaka fiambenana fanaondry zareo alina tontolo ranoro zany ve aky re manaky be hatrany aminay mihitsy aloha nitabataba andry zareo mpivavaka ireny tsy misy maharatsy mivavaka sy mideran'Andriamanitra fa andry zareo kosa tena tafa oatra ka eno ataony faran'izay mafy ny fanamafisam-peona ary tsy fandrenisana intsony tabataba sy nikikika ataony fa hiaretana fotsiny zany sabotsy tsy lahady fa nandavanandro aza dia izany foana no miainana mba niteny andry zareo ihany fa inona no navaly no ianao inona hono aky andro ny fahalalana hono izao ary zony ny mivavaka fa ny devolony tsy mahazaka mivavaka tao zany ve ny kristianina ary Andriamanitra ve amin'ny zareo Andriamanitra ny tabataba sa Andriamanitra ny filaminany dia gaga tena mampalahelo ka neny androneny ihany fa misy inona ry any tamin'ny miazakazaka sy sepitra teo izao ianao andôtrony no diangana fa mirehatra be ny tranontsika mirehatra hoe ny tranontsika eno mirehatra ny tranontsika fa andao ho diangana lozinona rety aikana aiza ny tany alehanay fa mirehatra ny tranonay ry Viviana tena zava-doza tokoa izany fa andao isika anderan'olo Pero zahay mianaka fa dia manjanaka hoe gara sady maintrantsika ny maty tataronena manginanaka iza tsy nateratsika tada nahoana re no ny mahitao an-trano tao e andre okizay anaka aoka rezy izy mianaka atanjao say ataohoana fa efa nanao izay faraheviny ihany tokon'olona fa tsy nisy hevitra intsony dia maty sy mba nalanena kory ve fatykory Viviana aiza koa ny alehanay amin'ity trano kila sy mahita teraka tena veritsika roneny raha naposiko to izao dia naleoko tsy namela tadarery tao an-trano tarefa nasandamba ry lazany olaka hoe rehetra trantsika ary avy be mitsoalajoala ny tratrako teto ony nisy tafavoaka-tsony tada ho ny olona fa tavela tao dia sao maty izao andray anaka tada akizay anaraka taminao tada oa akao azay e arary amin'izao anie nareo mianaka e okakizay rianta mahaiza miolona rehefa izao no ankasony tany okazay fa Andriamanitra kory tsy hamela anareo irery na oviana amin'ny oviana teo any amin'iza tokoa moa zany izay Andriamanitra sisa ny anteheranay fa
efa soana anjara tsy maintsy zakainy mianako fa dia olona loatra re no mety nampirehatra ny tranona hoe toy izao e e asa re mbola nisy amin'ny afo tsy maty angato ao an-dakozianareo ry a tsy nisy avy izany tao sy fifidianina izay neka isaky ny avy mandranona dia mandela tsary bofony fomba nentina ny arovana ny atrano to izao izany sady fititsiana ny saribora teo raha misy ny tena sarotina ny mafy dia etoara ka hainao fa fandrafitra no asany sady rindrika azy fotsiny no mampisaraka ny toeram-piasany amin'ny lakozianay dia ahoana ary no nampirehatra ny tranonareo ka nahatonga ny doara fitafavoaka tao raha nyresaky ny olona tratraky voalohany ty dia tsy maintsy vokatra filakofa mifampikasika olona tonga n'izao e ary angamba ny kasamokareo azy fanakolona tao amin'ny toeram-piasany dady tena vela tao ary dia izao maikila tsy misy amantarana azy tsony izao e le fandrefesa-tany nataonareo maly teny ampitatsimo letry Cyril vita soma tsara ny amin'iny ra zaka fa ny fanamboarana ny taratasy ny fivarotana azy amin'ny sinosy isany no ela ay kosa eny hoa dia mety roviana aloha no afaka mivarotra azy tsika efa mangidy ity andray vola sady lety zany no felatanako marina mety ho ray volana latsaka eo ka ay tsy maintsy mbola amorina taratasy vao momba n'le tamin'mantsika araka ny fiangavian'ny fianagavian'ny tompoko ladoara fa remmairemo ny tranony ka lasa lavenina niaraka tamin'ny doara tao koa ny taratasy taniny zareo mahendimboanto zany ny fianagavian'ny tompoko ladoara ka ainy iriny manampitamby an'lahy lafaingana ny tanindry zareo ary maninona aloha lahy no ohatry ny malomalokendrika izany ohatra ny very tsy hita ho any telefoniko dia io mahalasa saina io raha zaka zany ve ie fa very taiza le ty ny telefony lahy tsy haiko raha latsaka teny ampandrefesa-tany omaly teny ampitatsimo le izy nalatsaka taiza fa tena tsy hitako mihitsy izay misy azy nahita aloha zay nahita azy entam-bazaha iny ka kely vao lafo vidy tsy vitan'izany fa betsaka ny tsy ambarately voarakitra ao anatin'iny inona nivakiny lahalohan'izany le tsy fa mividiana vaovao fotsiny zay nahita n'iny telefoniny koa tsy asa saina amin'izay tsy ambaratelo ao anatiny fa vao maika ho fafany aza mba hamarotany azy raha mba zako ka ninako raha matoa Viviane manao anadolonareo sady mialatsiny re raha zao a vao tonga ato amin'ny birao salama izay fa nisy inona ry Viviane ary vao avy ny tomanga ndry izany no ohatran'ny bongobongo sady mena amin'ny masondry vao avy ny tomany tokoa satria nisy tsy mataotodina naparitaka ny sako tamin'ny Facebook potika tanteraka ny fiainam-pitiavako zareo zany ve tena nandaitra tokoa le tetika Cyril marina fa voty ary ho azo mora foana fa nisy nanaparitaka ahoana aloha sarindry sariko vitsivitsy ny solo akanjo ary mahamenatr'olona fa ny tena tsy tany koa dia ny commentaire nataony tamin'ilay sariko ray hoe iza ny type varitena tahaka itony tena veranreto alina ndray zany marina enja izany ka zavatoza tokoa ange ny ateraka ty Facebook ty ankehitriny iza ndray zao ny sananao an'izany dia tsy haiko fa anaran'olona fafabe ilay izy izao na ny fofom-badiko aza tezitra sy ny saraka tamiko ary izy intsony koa moa no ity rony compte sandoka na compte faiko rony indray zao nanaparitaka an'izanyko aza mitomanina mamofoto zao akery Viviane etsy ho fafako ny ranomasindry fa misy foana ny tena ty andry
92.fm. mahery zany tsy nionantsika Zany tokoa efa roa volana mihitsy azako zany nareo moa efa ety ampitandrefana ny monina fa tsy ao avotanana ntsony ka zara zany mba nisy ty tranomboakatra ity nomeny dadatoandrodoara izotrianay taorianan'ireny an-tranonazo anay reny zay aloha dia marina eny ary ka inona ary zato vaovao nentinao ianao ty tsy misy masaka koroko fa avy nanasa lamban'olona zao dia efa saika andeha hanampy any any tamin'ny varotranana any an-tsena na tonga ianao zany a aza sahirana reran'olo fa nandalo mitsidika sady mba ilaza vaovao fotsiny fa mbola maika ihany koa eny ary ka vaovao inona hono zany tsy zany hoa fa hanambady amin'izay aho ka mba manasa anareo mianaka hanotrina ny mariaziko ha ay tena vaovao lehibe kosa zany ko aza matahotra fa ho avy zay ry Viviane fa mba izy aloha le nekenao vady andefimandrinao tsy vahiny aminareo izy ka iza hono zany tsy vahiny aminay zany ke i Cyril reheranao i Cyril hoe ie izy indrindra sanatria mivava tsy mialina amin'ny fitiavanareo fa dia i Cyril ve nekenao ho vady fa avakisoa misy sira moa ny fanambadiana ka tokony ao hinana azy ihany io fa ngah dia tsy mba nisy olo-kafa mihitsy ry Viviane ny lehilahy tahak'ireny no vadiana ny voditsobika aza hono manatandrify maika fa vehivavy sady tavy ny volany tahakanao zao mba miankatra ianao ranoro fa ahoana izy ntsony moa no lehilahy azoto hanambady azy izay efa nalaza tamin'ny Facebook fa mpivaroteny fa tsaona helindrivotra fotsiny ve aloha zany sarinao nisy nanamparitaka tao amin'ny Facebook zany sa tena marina za koa mantsy mba naheno zany voalazanao zany tamin'ny antako tsy tsao velively fa tena nisy sariko tokoa niparitaka tamin'ny Facebook ranoro zany ary nolazaina fa mpivarotena hono ndraiky tena mba tsy vanitoetra koa zay navita an'izany marina toy ny vorondolony seho andro teo amin'ny fiarahamonina fa taony naneso taony nanarapy eny fa na ilay fofombadiko aza dia nitsara ho mpamandalitra azy ary nisaotra an'Andriamanitra fa afadoza hono ndry tena loso zany marina tantaraina ane zany ranoro kamory efa nilay varina tamin'ny antsan'ny famoizam-potanteraka iny aho nefa no nisy tanana nitsotra nanavitra aty dia ny tanany Cyril nanome toky izy fa tena ity sy anaja ary nekeko rehefa tsapako fa ny tanany tokony meny tokoa veky averiko any anefa fa tsy mialina amin'ny fitiavanareo ary anatrika amin'ny mariazinao saingy raha ianta kosa dia aza tena ianao avy satria tsy afeniko anao fa efa nasolafaka ny anta nge i Cyril efa nitantarainy Cyril tamiko daholo zany ranoro savaranonando ihany zao diako izao fa mbola ho avy araka amiko eto tokoa izy ifona sy angatatsodrano aminareo mianaka ay kosa ary izao koa ifona ho azy satria tsy misy tsy diso izay mandiny tany ary ny heliko ibaboana mody rariny ko mety eza re ianao anamboatra ny sainy anty matoke ianao fa tsy hitana lahelo aminy akorina izana ianty rehefa maiky ny adsony izy vonany amela izay meloka taminay zay fa zany raha teo ny vavaka fanaonay isan'andro ko tongava soa reny andro anaovana andrarahanareo roviana tokoa moa izy io saotra betsaka ranoro raha ny fikasahanay roa aloha dia mbola afaka iray volana androany ary atao andro iray avokoa ny vodiondro sy ny soratra ary ny mariage fa rehefa miverina miaraka eto za sy Cyril dia omenay ny fanasana anareo mianaka 92.8 FM. eny fa andrasanay ato an-trano zany nareo amin'ny heriny anio dia mifalia amin'izay fa avotra ihany mibaraka anao tamin'ny Facebook zany tena aloza nge nitoetra n'olona sasany amin'ny Facebook ankehitriny satria hoe andro ny fahalalana sy demokrasia izao eny kiko any ka tsy misalasa reriry zareo manampatra ny ara-tsim-panahiny na dia modoka ny hafa sy hanosihosena ny zony azy nareo ny fona tany amin-dranoro sy anty dia tena niova tokoa le tsy elahy ry Cyril zay elahy dia mody bonaika atao zanak'ondro tsara ho fanery rehefa nahazo amin'ny Viviane
ka tozy ilay tena nydriko ave tsy hanova famindra kely raha zaka. Taony tsy dia hitsy ny lalana fa taony tia dia tia ny lalana. Izay nahazo tokoa mahay miresakako. Fa amin'ny herinana moa izany no anaovana an'ilay mariazonareo? Izany indrindra no mahatarafidirana kely Viviane ato amin'ny birao fa mbola nohatra akanjo vetivety eny amin'ny raivom-panjaitra matsony izy. Dia mifarina tre tokoa ve aloha izany ny aferatsika roalahy eto amin'ny fokotany fa efa hivady izany lasy Viviane. Tsy misy afera mifarina izany raha zaka fa tsy maintsy mba miato kely fotsiny tsika mandra-pahavita ny raharahanay aloha. Nefa afera inona tsono moa letsy izany no azo atao eo a? Aza taitra ianao fa nytany nenandry tompoka ladoara mbola miandry antsika. Raha tokoa moa. Dia ahoana ny fomba azotsika azy nefa ilahy efa nanaiky taratasy fa andro doara io tany io ka. Ka Edoara azy iny efa maty sady ny fihavanako amin'ny ranoro sy rianta ange efa nivitrany. Dia inona ny tetika lahy amin'ny tany nisy ny trano zareo mahita aloha io? Atao fotsiny izay ahavadiko boribory any anta dia hoko feo anaram-pandraitrantsika fotsiny izy. Raha ny eritreritro izao dia mety hanangana antsika bara mihitsy eo amin'ny toerana io. Ary atao mody manana anjara kely amin'ny tombom-barotra anta dia mangina. Dia amin'ny fomba ahoana nanaovana vadiko boribory any anta? Hamono an-dranoro reny ny vetsika? Ohatrany tsy lasa kosa izany. Ka tsy isika ny hamono azy fa mifokon'olona. Ahoana? Efa nanomana paika anatanterahana izany aho. Hainao ihany ilay mahazatra raha zaka. Oka fa tonga dia azoko. Aza manohatra izay tapako mibe sy mimary fotsiny ianao fa izany raha teo ny demokrasia. Ary eno sahady izany tabataba ao tokotany ao izany. Eny tokoa alitsy. Fa misy inona ary ao avelany ao? Manao ahoana ianao président? Ahoana? Lonjaka efa nahatratra-pangaladamba ao indray ny fokon'olona dia mitady anao fitsaramba-bahoaka e. Fa izany indray ny tratra nangaladamba ao izany e. Isoary zanakaratsima indray no ifandrotian'ny olona mila ho vonoinao e. Raha tsy voasakatsika ireo olona ireo dia ho maty ny fitsaramba-bahoaka ao izy président fa mba marina moa e. Ka efa ela ny andrasana azy tena mpangaladamba eto an-tanàna eto kosa ange vahoakako. Aiza rangako mila ho isan'andro izao misy aladamba foana. Ka na izany aza kely izao iny. Mba halamino mihitsy aloha ireo vahoaka ao an-tokotany ao ireo président fa ho fatony olona ange isary. Andao tokoa ary aloha tsy hivoaka ny birao dia hanamina izany. Isy fitsaramba-bahoaka any a. Tsy maintsy ianao fa tsara fa nanazy. Tsy maintsy mody olona aloha. Dia matoky anao aho izany. Azafady aloha e. Azafady mba hain'olovoaka kely. Mba ahoaka aloha kely dia olona fa aza. Hoadray ma? Toa tsy mena ny président kory zareo fa efa misady ny mamely tokotra. Tsy misimpa ny volony soara kely Cyril. Aza misy mikasy tanana andro soara aloha nareo fa mba eno président e olona. Mba eno président e. Magnontananareo ary fokon'olona. Tena marina tokoa hoe fa nangaladambo soary. Fa sao dia mba endrikendrika fotsiny izao ataonareo izao e. Tena fangaladambo. Mbola misy namany? Fa izako ny lazainareo fa namany e. Milamina aloha nareo ry zalahy tanora reto fa aza misaviritaka toy izao a. Ary tahataritinareo atao inona koa ranoro e. Mba ahoaka aloha le retsy a. Andray marina. Iny koa fa efa ifandrotiandry zareo ranoro. Azo avela finondry vahoaka ireo izany andreny président. Tsy mangaladamba izany eny. Andao resakana andreo olona ireo fa mifaty andreny koa. Zareo fa manomboka misy mamono koa e. Fonareo. Aleo mihitsy aloha hosakanako eny le tanora eto fa tena tsy lasy izao ka. Ahoaka
nareo fa tsy mpangalatra ndraiky le olona aza finoana izy aza finoana izy le olona aza finoana ma izy ay tena loso ty fa manomboka mamono fony olona fa tsy voasaka ny présidensianta mihitsy akery Cyril mba hajanondro zaraha ty fikasihan-tananareo ty a okanareo andraiko e tsy mpangalatra zany izy aza finoana ho aneny tena vahoakarombotra ireto fa ndao mba ampiana ry présidensianta Cyril jereo fa efa mamono andran'olo koa vahoaka ary mihoson-drano tavany ndahoaka efa alozany ety e aiza chéri mianakalatsika an'ireo vahoaka manjatindreo a sady tanora matanjaka anao kamarona na izany azaki jereo fa efa maratra be sady manjera amin'ny tany isoary ary dia fandrombahanjy zareo hitsahana androany tsy misy hevitra ntsony aky fa imbery foana ny amin'ny présidensianta jereo fa zareo indray no atositosiko ny olona sy mila hovonoana aza mandeha endry izy so manino eo ka iza misobady tanora eto ka ho fatoko ny eranoraki e iny fa nozeranndro zareo amin'ny fatokasy beny loha any anjerany tafariny intsony koa ranoraki Cyril azafady azafady ho e azavadiko ny vonono lisany tanora vokorongony reto fa za vonoana raha saly isany hoay to hidoara ma za tokoa ty fa hatsaro miaraka ny vava fa amin'olona ataonareo na dindrisy aza fa efa matinareo sahady soary fa zay mbola mikitika andran'olo eo dia ahita lozaniko tokoa dada tena velona tokoa venao sa nofiraty zao hitako zao e maratra mafy nendry dada eny e izano soraty koa zao hitanao zao anaka fa mbola nazava aminao ny momba ary andeha ampeo aloha dada tompolo hitondra andreninao any amin'ny hopitaly fa za sy reto zandary natsoko reto mbola hiteny foy amin'reto fokon'olo reto fa ny amin'ny hopitaly zany zay miandreny dada ie fa ahoany zao e hiteny amin'ny fokon'olona ve la ardoara fa miandro ny olona ary ahoana moa reto mpitandro filaminana nentin'ny lahy reto aza maika ialahy fa mahandrasa kely e ary aza atao ialahy eto mason'olona eto ardoara fa sefipoko tany ange ahy fa ngady ny Cyril nanaovany ny tenako fonombola sefipoko tany aho fa hoe efa androny demokrasia zao ka manompa olona ihany tsy azo atao mbola ambonino ny sotoavina malagasy mantsy aminareo ny demokrasia am-bazaha marina mihitsy zany voalazanao zany ny gadoara tsy olana zany fa eto aingana ny teny lafa maika ny olona mba mangataka fangirana kely azafady e mba mangataka fangirana aloha e tompolasy tompoko vavy ny voalohan-teniko dia misaotra anareo zandarina maly ny antsoko ka tonga eto ary mbola mamelahana zavany marina eto anatrehan'reto fokon'olona manatrika eto faharoa manaraka izany dia ataoko adiny mambany kridzavoly izy ity ka avy hatrany dia ny voamaso no mpitsiriko gaga angambinareo no mahita velona toy izao fa tsy maty taminay trano nanjoa ahy ko ampahafantariko anareo fa tsy zany maty fa izozo be zay tavela tao an-tranonay rehefa ny raha Cyril andoro azy tsy marina kosa zany rangary doara fa aza mifandosipotaka mbola ho avy ny pirofo fa aza maika alary Cyril fa toy izao ny tsy nahafaty ahy raha tianareo fantatra tonga ny tsaitsaika atao an-tranoko zozo be ary raha mbola variana tsy nahareny fidirana iny aho dia novelesiny tapoka tamin'ny langilangy ny faratoko ka torana avetrany aho norarahany lasantsy avy eo ny hevitrano rehetra ary nandretra izany kosa dia niverina tsy moramora ny haiko saingy efa narehetro zozo be ny afo
tafatsangana 92.1 FM. trano iny izy dia niatsapazako avy eo ariana ka lavo ary niady teo zay safotra tsy nahetsiko zozobe ary nanaovako aingana ny satrony sy ny akanjony fa niakosa nampitafiako azy efa nydedavevina ny afo ka nitsambikina teo ambaravarakely aho sady tsy nisy nahatsikaritra ny olona fa variana ny tondrano za kosa nandeha namonjy fiafinana sy nyeritreritra ny teny zozobe nandritra ny atonay hoe tsy maintsy matoko elahy androany fa zany na ny rahany Cyril-lahy andray ainao ty tena saka manafiko mihitsy Cyril tsy marina zany ry Viviana fa resabe tsy misy pirofo fotsiny nen'le io a resabe hoe lahy Cyril azafady kely nge mba omeo ahy le telefônina any aminao mon adjudant misaotranao eny ary ka aniza moa ty telefôny ty azafady ka tsy telefôny lavely ty ny Cyril tena iny le telefôny fa omeo atiny any amin'ireo zandary reo hoe lahy raha akazy fa voarakitra ao amin'ny telefôny iny ny apela sy ny mesazy an'vao hoe na niafatra elahy mba amin'ony zozobe ah hay tena lehilahy tsy vanina mihitsy raha ianao Cyril tsy taizakory ny nahitako iny telefôny Cyril iny tompoko lasy tompoko vavy fa teria pitatsimo raha nandrefy ny taninay teny izy nanao tazan-davitra azy sy ireo namana nandrefy tany teny amatsy fa tsy hitany ary noho ny lasary zareo dia tonga teo an-toerana nijery ny taninay ny faritana ary teo ny nahitako ny telefôniny noraisiko le izy ary hitako tao avokoa reo afera malotony Cyril zakabe tao ambato be vavy ka ho vakiako batsilana an'io zany tsy fanendrikendrena na fitoroan'olo tsy meloko anao taoko fa izakabe Cyril tompoko lasy tompoko vavy no mpanan-karama mpangalajaza teto amintsika hatramin'izay hita ao amin'ny mesazy na afatra voatahiry ny telefôny Cyril avokoa ny resaka ny fanaovan'izy ireo momby zany ary fa volombelony zany ireo zandary nijery ilay telefôny nanomeko azy ireo tena loso ty marina fa angaly ty tsy mifafany lary ny mesaziko reny Cyril ka adiniko ny namafazy sady tsy napoiziko very ny telefôniko angia reko koa ny fanalana baraka natao anao tamin'ny Facebook raha matoa Viviane ary sako no milaza aminao fa tsy iza akory no nanao zany fa mbola i Cyril ihany satria izy no nakasary anao sy naneny zany tamin'ny Facebook no ireo sary voatahiry misy daty sy ora hitanay tao amin'ny telefôniny lehilahy tsy mataotody raha ianao Cyril hay ianao no nakasafina nalabaraka mba ambona amin'ny fitiavako tena ianao mihitsy ny voalohany tokony natao fitsaram-bahoaka teto amin'ny fotany hatramin'izay maharikoriko aina mijeranao azy endrikendrika ny andoara kiry vadiko a ny tiako fantatrareo vahoaka dia izao hoe tsy izy akory nanakarama ireo zatovo anasisika ireo lamban'olo-kafa atao anaty kovetany soary sy ranoro fa i Cyril indrisy fa efa maty noho ny fitsaram-bahoaka teto na inesy na soary ary saika maty voateo koa ny vadiko lazaiko anareo anefa fa mbola i Cyril zakabe ny mpamatsorombon'ireo tanora-panao fitsaram-bahoaka eto ambato be vavy araka ny pirofo mbola ao anatin'ny telefôny Cyril niafina nandritra ny roa volana ary nanao domaine fa tsy misy zokony Cyril miasa ao amin'ny domaine akory ary taratasy sandoka avokoa no ampiasain'isy zakabe nakana sy namarotana tany teto amintsika hatramin'izay raha tianareo fantatra andolo tsy areto ry Cyril fa tapitra kororoa andoara daholo na verantsika ka fa ndeha ho aiza moa nareo roa lahy reto ireo sefy tonga dia sambory fa mitady andositra ireo mihitsy no tena fanetry be ny firenena ay aza be tena mafy toy izany asefo ay oka rehefa tsy andositra ay zany tokoa sefo tsy andositra izay fa aza be tahana rojo vito izao fa hafa baraky sefo boky tany ange za sefo oka marina oka sefo aza miaino an'izany fa tao fatomaty sy rofoza mihitsy ireo sefo indrindra fa ilay Cyril tsy vaniny ty oka sefo aza mba tao an'izany akiry Viviane malalako
atao tsy hoeranke mariazy tsika any amponja indray ianao no mitady vaty sy manao mariazy. misaotra anao rery Viviane mahavangivangy atoy izao a. Tsy misy sahana rano fa izay mahavangivangy koa tiankavany. Efa tsy dia atahorana intsony aloha ny amiko e. Efa ho ray volana anie izao no nivoako ny hopitaly e. Fa tia sandroko tapaka misy platry ity sisany mbola mila fitandremana. Difonjanahy aloha tsy nahafaty ny vadinao ngadoara fa raha tarakely ny fahatongavanao tamin'ny fitsaram-bahoaka iny dia efa maty n'ireny tanora mamindrongon'ny Cyril ireny ranoro mba hamarina moa. Isoary ny mampalahelo fa tsy trahabontsitsony e. Mbola niandro sy niandro ireo zandary koa fa tsy ho voasakako irery mantsy ireny tanora voakaraha-mamon'olo ireny. Izay koa anie ilay vahoaka dia mora voatarika sy manara-drenirano fotsiny izao e. Tsy mba mandinika akory. Za aloha dia efa namofo tanteraka e. Ndry mba nanankanareo ankizy lampamony any tamin'ny fa toy ny vodrikely nanak pilizany fa nagaga dia mba mody nanaka anazy ireo ery koa zakabe sady reko ny teny hoe atao vainga izay ataony laisany. Andre aikoa ve nisy an'izany e? Raro mihitsy ny raha nidoboka any amponja izy Cyril ary ireo tanora ny karamaindry zareo. Izany hoe sady mody manakana no mampirisika izakabe tamin'iny. Tetika efa nomandry zareo daholo ireny. Efa reko tamin'ireo tovolahy tsy mahafehivava tany amin'ny bara mantsy nitetika rehetra anendrikendrehana ny soary sy ranoro ny mpangala-tampo. Ay ve ianao ka nandeha tany amin'ny bara fisotrotoka ihany koa e? Nandritra n'izay tsy nahitana ianao izay? Tsy fitiava-toka kosa no nanovako endrika sy nidirako tany amin'ny bara ranoro a. Iza mahalalo? Fa noho ny toerana famolavolан'ireo olon-dratsy ireny nitetika malotony. Heverinao moa fa ratsy tany ahalala mialohan'ny fisian'ny fitsaram-bahoaka tahaka ireny. Soa koa fa natahoran'ny olona ihany dada satria neverin'ny zareo fa matoto. Aiza kosa ry antako dia izany a. Hita fa marina zandrony eny a. Ohatray mandeha ny fotoana fa aleo amin'izay za sy Viviane andeha hanatrika fivoriam-poko tany aloha ka. Sady efa miandry ianao mihitsy izao fokon'olona fa maika ny amerenana anao sefy-poko tany a. Izany a. Aza manao sefy-poko tany izany intsony ianao ry doaraka. Ka mbola mamim-bahoaka ny vadinao ranoro a. Jereo fa potsy izay no nanarenandry zareo ity tranonareo may ity. Fa mbola teny esoranay an-trano kosa ianao Viviane noho ny fanampiana nataonao mba merenana indray ny asa fandrafetako a. Eny tiako. Tsy ho valina ny vitanao fa Andriamanitra manakare-pahasoavana ny hamaly azy. Tsy misy isoranareo azy zany fa ny tambony mba antenaiko a dia ianao miverinao sefy-poko tany indray. Izany a. Tsy maninona raha izay no misafidim-bahoaka e. Vonany anarina ny fokotantsika nompitehindry zakabe sy Cyril ahako. Nompitendry zareo tamin'ny alalan'ny gabraraka sy fanjakan'ny barao mihitsy azy e. Izany ve ny demokrasia dradradratraina ankehitriny? Tsy anaka. Tsy fiarahamonina baranahy na didi-jadon'ny maronisa na fahafahana tsy voafehin-dalàna no atao hoe demokrasia. Fa nataon-jareo hikatsahana tombontsoa ho an'ny tenan'izy ireo manokana fotsiny izany. Fivandry-finjavatra ve fa andro iraisam-pirenena ho an'ny demokrasia any 15 septambra saika nahafateneny iny e. Le tamin'ny fitsaram-bahoaka. Tsy eo mihitsy ry dada ny sain'ny olona rehefa sefy-poko tany any ianao ka. Izany ve ny demokrasia? Nosoratany Axel nolalaoviny ny Antsarandrenarisoa volana balika Lali niatraka tamin'ny Toko Bienvenue Daniel Axel nandray feo Roberto nandrindra ara teknika Sarbid Stella mpanatontosa Axel